fifaliana hoay manokana ny miarabanao amin'ity androany ity. Mbola ao anatin'ilay fiaraha-mivavaka ny Tanora maneran-tany ny androany. Izay nomena ny lohahevi-dehibe manao hoe miseho amin'ireo tanan-dehibe. Andro fahadimy sahady. Ary amin'izany andro fahadimy izany dia handray zana-dohahevitra lehibe anankiray indray androany. Alohan'izany anefa dia andeha izaho sy ianao hanondrika ny loha hivavaka. Andriamanitra ray tsara ny an-danitro, misaotra anao noho ny amin'izao andro mahafinaritra izay nomenao anao izao. Ankehitriny dia mangataka ny fahalianana sy ny faharetana avy aminao izahay, ary aoka ny fananao masina irery ihany no hitarika anay amin'izany mba hahafahanay mandray sy miaino izay tena sitraponao. Tonononay izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Asaiko avy hatrany ianao andray ny baibolinao ka anokatra ao amin'ny jaonina 7 andininy 2. Rehefa hitako ary hitanao izany dia andeha hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Izany tenin'Andriamanitra izany no fototra ny zana-dohahevitra ho an'ity andro fahadimy izay nomena ny lohateny hoe miatrika ny aretina ao an-tanan-dehibe misy ianao. Rehefa mijery ny tanan-dehibe izaho sy ianao dia mahita fa tsy misy fiatoana mihitsy ny fiainanao. Izany hoe rotoroto lava izany. Ary feno olona maika lava ny arabe. Rehefa jerena amin'ny vatana ihany koa dia betsaka ireo rendrarendra sy zavatra moderna izay mitsangana sy miorina ao anatin'ny indray mpimaso ary toa mihevitry ny anakatra ny lanitra mihitsy izy ireny. Saingy ny tsy fantatro sy ny tsy fantatrao sy ireo olona izay ao an-tanan-dehibe dia misy loza tsy hita maso miafina ao ambaniny izany rendrarendra sy endrika moderna rehetra izany. Tantara iray no hoentiko hisarihana ny sainao. Indray maraina ririnina mangatsiaka tamina tanan-dehibe anankiray. Ny eliny tsao fa misy aretina izay tsy fantam-piaviana kanefa mamelony maro. Toy izao ny fisehony. Tratra ny gripa mahery ary mitohy ho toa tazo mahery vaika. Tsy mijanona eo fa miseho ny fisefona izay manano sarotra. Ary ny tena olana dia mikohaka tsy misy fiafarana ilay marary. Tsy nisy ny rarahan'izany tamin'ny voalohany satria nazana ianao maheno an'izany dia samy resy lahatra fa aretina mahazatra izany. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka ny paritaka be ilay aretina. Feno tao anatin'ny fotoana foana eo hopitaly ary lasa niasa mafy ireo dokotera, niasa mafy kokoa ny ireo mpiasa eny amin'ny tambandrotan-tserasera. Namoaka fampitandremana mena ireo tombo-tandraikitra ara-pahasalamana ary nanantanteraka fanadihadiana lalina hoe inona ny zavatra mitranga ary inona ny zavatra misy. Hita sy fantatra ary fa avy amin'ny fisiana fivarotana sakafo hafakely no ny andohany sy ny apartany izany aretina izany. Hafakely satria fivarotana biby tsy fahita firy. Niororo tanteraka ny tanàna rehetra sy ny mponina tao aminy satria navoaka n'ireo manampaizana fa virusy afaka mifindra amin'ny biby makany amin'ny olombelona no mahatonga an'izany. No raisina avy hatrany ny fepetra. Napetraka ilay hoe fiboana
Zany hoe nakatona avokoa ny tanàna iray manontolo, tsy nisy afaka nivoaka. Ary akoatran'izay dia nakatona ihany koa ilay tsena izay hafahafa nivarotra sakafo. Saingy efa tara loatra ny fandraisana izany fepetra izany, satria inona ianao efa niparitaka ny aretina ary betsaka ireo tratran'ny fahafatesana. Nilatsaka tao anatin'ny korotana tanteraka ny tanàna. Nivadika ho toy ireny sary mihetsika maneho ny fiafarany izao tontolo izao ny zavatra niseho teo amin'ilay tanan-dehibe. Hijanona tao an-trano ny olona no ilay fiboahana ary nihidy avokoa ny orinasa noho izany. Teo amin'ny sehatra ny toe-karena dia nitodika ho any amin'ny 20 degré ny fisehoan'ny toe-karena. Ireo mpitsabo dia tena niasa mafy, tsy nalala ny ampitso fa dia miasa foana mba hamonjena an'ireo marary. Raha mihaino an'izany tantara lazaiko izany ianao dia mety hieritreritra hoe noforonina ve izy izany? Kanefa mino fa resy lahatra miaraka amiko ianao fa zava-marina izany. Ary samy ny ainana izany avokoa nazana ianao teto amin'ny tanan-dehibe izay nisy asa ianao. Mety ho marefo kokoa noho izany everiko ny fiainana an-tanan-dehibe. Fa ny zava-dehibe indrindra dia izao. Mila miomana sy miara-miasa izaho sy ianao rehefa mitranga izany zavatra izany. Andeha ho velabelarintsika ny amin'ny hoe nahoana ary amin'ny fomba ahoana ny mahatonga an'izany hataretina eo anivon'ny tanan-dehibe izany. Antony maro ny mety mahatonga an'izany. Anisan'izany ny fahaloton'ny rivotra. Ny rivotra nefa dia teny ilaitsika zanak'olombelona. Eo amin'ny tanan-dehibe dia noho ny fahamaron'ireo fiara, orinasa sy ireo loharan'ny fahalotona hafa no mahatonga an'izany fahaloton'ny rivotra izany. Vokany mitarika aretina eo amin'ny fitaovam-pisefoana toy ny asma sy ny bronchite izany. Eo ihany koa ny aretina azo avy amin'ny fo. Fa fantatra ihany koa fa eo ihany koa ny fahaloton'ny rano. Anisan'ny zavatra tena ilaina eo amin'ny tanan-dehibe ny rano. Kanefa rehefa tsy voakarakara tsara dia miteraka voka-dratsy ho an'ny olona mitoetra ho aminy. Anisan'ireny ny fomba fiparitahan'ny aretina ny hoe kolera rehefa tsy mitandrina amin'ny fikarakarana izany. Mazava ho azy loatra fa mitarika ho amin'ny aretina ihany koa ny fahamaron'ny mponina eo anivon'ny tanan-dehibe. Rehefa jerena dia toy ireny sardinina ao anaty boaty ireny, mifanakaiky, mifanery ka aingana dia aingana ny fiparitahany sy ny fifindrany izany aretina izany. Raha atsy andray ohatra dia ny Covid-19 sy ny gripa dia anisany maneho izany. Eo anatrehan'izay aretina izay dia mbola olana anankiray ihany koa mitarika ho an'ny aretina ny fahafahamiditra voafetra amin'ny tolotra ara-pahasalamana. Betsaka ny hôpitaly sy ny toeram-pitsaboana eny amin'ny tanan-dehibe fa saingy izao tsy mora foana ho an'ny rehetra ny miditra sy mahazo fikarakarana anatin'ireny. Misy ireo olona sasany tsy ampy enti-manana na mipetraka lavitra an'ilay tanàna ka mora itoeran'ny aretina. Olana anankiray ihany koa ny olan'ny fahasalaman'ny saina. Miady saina ny mponina eo an-tanan-dehibe amin'ny rotorotom-piainana. Ny fanahiny ihany koa dia tsy afaka mitoetra ho marina mandrakariva fa tratry ny fahaketrahana. Efa hita izany tamin'ny zana-doa-hevitra tamin'ny andro lasa, tsy hiverenantsika intsony. Mety anahiran'ny saina eo anivon'ny tanan-dehibe ny fifaninanana arak'asa, ny fifamoivoizana maro loatra ary eo ihany koa ilay toe-piainana izay samy maka ho azy. Maro koa nefa ireo antony. Ny bibikely izay mihinana sy mikika, izay miparitaka eo anivon'ny tanan-dehibe ihany koa
dia anisa mitarika ho amin'izany tsy fahasalamana izany. Raha isika amin'ireny ny moka. Rehefa tsy voafeny fahadiovana dia miparitaka haingana ny aretina toy ny tazo amin'ny alalan'izany bibikely izany. Anisan'ny mampiavaka ny tanan-dehibe dia fantatsika loatra fa ny ankamaroan'ny olona dia saika mpiasa birao avokoa. Izany hoe ny andro toko-piainany dia eo ambonin'ny seza. Tsy manana eritreritra ny mba hietsiketsika sy ampiasa vatana izy ireo. Noho izany dia lasa manana fiainana mipetrapetraka ka azon'ilay antsoina hoe ny fahatavizana ary ny aretin'ny fo. Raha jerentsika ihany koa anivon'ny tanan-dehibe dia izao, tsy tapaka tabataba eo anivon'ny tanan-dehibe, na tsy jery fotsiny afa-tsy ny feona fiarakodia, ny feona zava-maneno rehetra izay eno eny amin'ny tanan-dehibe eny. Miteraka areti-tsaina izy ireny ary indrindra miteraka fanelingelenana ny torimasoko sy ny torimasonao amin'ny alina. Ahoana nefa ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny tanan-dehibe manoloana an'izany zavatra misy eo anivon'ny tanan-dehibe izany? Raha raisitsika amin'ny teny tsotra dia izao, Andriamanitra ny fahasalamana, ny Andriamanitra ny Baiboly. Arak'ilay teny n'Andriamanitra fototra teo leo amin'ny Jaona 3:1-2, manao hoe ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao, tahaka izay hanambinina ny fanahinao ihany. Dia hita fa afatra mahery vaika avy amin'Andriamanitra izany. Azontsika apetraka tsara mihitsy ny hoe tsy tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona mihitsy ny aretina tany am-boalohany. Azonao an-tsaina ve ireo ray aman-drentsika voalohany tamin'ny alalan'ny fiainana feno fahasalamana? Tsy misy halitoana tao anivon'izany sahedena izany, ary tontolo mahasalama no ny ainany. Nihinana ny voanjo, voanio, ny voankazo, voajanahary izy ireo. Tsy mba nisy an'ireny akora simika ireny akory. Izao no voalazan'ny mpanoratra malaza anankiray, Ellen Goldwhite, izay nanana asa soratra maro mikasika ny mba hatongavana sy hijanonana eo amin'izany hoe fiainana feno fahasalamana izany. Tao anatin'ny fanoratany an'izany dia teo ambanin'ny fitarihan'ny fanamasina mandrakariva ny ranonanoratany an'izany. Lava sy tsara tareo izy ny ireo ray aman-drentsika tany aloha tany. Nanana fahasalamana tonga lafatra i Adama sy Eva. Nanana fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ary indrindra ara-tsosialy. Ny tsara indrindra dia ity ihany koa. Ny fandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra izy ireo tao anatin'izany tanàna izay nomen'Andriamanitra azy izany. Loza nefa, voankorotana io fahasalamana tonga lafatra io noho ny tsy fanarahan'ireo ray aman-drentsika tany aloha tany ny sitrapon'Andriamanitra ka niteraka ny tsy fahasalamana sy ny aretina rehetra. Milaza amin'ny fomba nahalavo any Adama sy Eva ny bokin'ny Genesisy 3. Nateo aza nefa izany. Dia ny zavatra mahafinaritra dia izao, mbola miahy fatratra ny fahasalamako sy ny fahasalamanao Andriamanitra, nateo ary ny fikomian'ireo ray aman-dreny tany aloha tany. Namaila teny fikasana Andriamanitra noho ny fitiavany tsy manampetra izay manome fahafahana hiaina fiainana salama ho azy ho anao. Tamin'ny voalohany nanome io fampanantenana io ho an'ny Israely izy, fa ankehitriny dia mbola mitoetra ho azy ho anao izany. Izao ny voalazan'ny Romanina 5:14.
fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Jereo ny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy ao amin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 10 ka ny andininy fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha azo toyain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo imasony sy iain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Ejipsianina, fa izao no Jehovah izay manasitrana anao. Nanana fitsipika ara-pahasalamana nandroso ny Israely fahiny. Ary io fitsipika ara-pahasalamana io dia noraisiny tamin'ilay fampianarana nataony Ejipsianina tamin'ny alalan'ny lay antsoina hoe Ebers Papyrus. Tamin'ny 500 taona talohan'i Kristy no nisiany izany. Io boky io dia mitantara ny amin'ny fomba nitandremana sy ny nanasitrana n'ireo Ejipsianina ny Ejipsianina tamin'izany. Tiako zaraina fohifohy aminao ny ampahany ao anatiny fa saingy izao apetraka tsara mihitsy. Aza manandrana akory na dia iray amin'reto ary. Andeha hojerentsika ny hoe mba hisorohana ny volofotsy dia izao ny zavatra voalaza ao anatin'io tahirin-tsoratra io. Nanoro hevitra izy ireo ny ansorana ranony sakamainty nandrahoana tany menaky ny tavin'ny bibilava eo amin'ny volonao. Raha tsy te ho sola koa ny ianao dia reto misy torohevitra tao anatin'izany boky izany. Tsy maintsy mampiasa karazana tavy enina, tavy tsoavaly, tavina hipopotama, tavim-boay, tavy tsaka, tavina bibilava ary tavina osy. Ary ireo dia afangaro amin'ny tantely sy vovoky ny nifin'ny ampondra mba tena amafy tsara n'ilay bolo mitsiry raha tsy te ho sola ianao. Mahagagy ary ny tena zavatra hafahafa dia ity, ampiasaina avokoa na ny malotontsika olombelona na ny maloton'ny biby afangaro mba hoentina manasitrana ony. Ahoana re zany? Raha amin'izao vaninandro misy asa ianao izao no hoy ny dokotera hoe ataovy ilay zavatra noresahana teo, dia ozy angamby ianao hoe adalàna manao ahoana re zany? Izao anefa no izany anefa no manam-pahaizana tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra mahafinaritra sy tsapa anefa dia izao, tsy mba hita ao anatin'ny Baiboly mihitsy na dia tendrin-tsoratra iray tao anatin'ilay boky ary. Kanefa dia i Mosesy fantatsika loatra fa nianatra tany amin'ny sekoly ambony ny Ejiptianina ary niaina niaraka tamin'ny Ejiptianina. Ary ireo zay zanak'Israely izay noentina tany anefitra dia niaina tao anatin'izany. Mahafinaritra fa hain'Andriamanitra no manala ny tsy izy eo amin'ny teniny. Ary araka ny efa voalaza teo dia nandroso lavitra noho ny fieritreretana sy ny fikarohana nataony ny zanak'olombelona ny momba ny fahasalamana nomen'Andriamanitra azy ianao. Tamin'ny Moyen Âge ohatra dia nisy ilay valanaretina antsoina hoe pestamainty tany Eropa. Olona iray amin'ny 4 no namony ainy. Tsy fantatra tamin'izany no hoe avy aiza ilay aretina, inona no ho atao amin'ilay aretina, satria mbola tsy nisy ny ireo le hoe microbiologiste tamin'izany fotoana izany.
dia mba fantatrao ve inona no nentin'izy ireo tamin'izany namonjena azy ireo tamin'izany aretin'izany. Mahafinaritra loatra satria ny baiboly no fanafody tokana no raisin'izy ireo mba hoentina anasitrana. Nitodika tamin'ny soratra masina izy ireo, indrindra fa ilay teny voasoratra ao amin'ny Levitikosy 7:9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny andro rehetra izay haharariny amin'izany aretina izany dia haloto izy, eny maloto izy, dia hitoetra mitokana ka eny ivelan'ny toby no hitoerany. Nyraisin'izy ireo tamin'izany ny amin'ny hoe rehefa marary ianao dia tsy maintsy atokany toerana. Manome toromarika mazava momba ny fomba hikarakarana ny fahasalaman'olombelona noho izany ny baiboly. Tsy ny fahasalamana ara-batana ihany, na ny ara-petsempo, na ny ara-piarahamonina, na ny ara-kolotsaina, fa indrindra ny ara-panahy. Inona ary no fanapa-kevitra horaisinao? Eto ampamaranana ry Tanora malala, tian'Andriamanitra ho salama ianao, ary tsy ho salama fotsiny ihany, fa mba izara izany fahasalamana izany eo amin'ny tanan-dehibe misy ianao. Fantatrao ve fa momba ny fisorohana kokoa ny fanafodiny men'Andriamanitra fa tsy ny fitsaboana. Nanome torohevitra voajanahary 8 izy mba ahafahako sy ahafahanao mitahiry izany fahasalamana izany. Tianao ve ny ahafantatra anazy ireo? Andeha ho tanytsako aminao ao anatin'ny fotoana fohy. Indreto izy ireo azo afoezina sy alavaina amin'ilay teny anglisy manao hoe forward, na raha adika amin'ny teniko sy ny teninao dia hoe mandroso. Ny voalohany zany ao anatin'ilay forward dia le hoe F ho amin'ny fraîcheur, na ny rivotra madio. Mahatsara ny fahasalamako sy ny fahasalamanao ny fisiany zany rivotra madio izany. Tena ilain'ny sela ao anatiko sy ao anatinao ihany koa ny oksizena. Arak'izany dia mila mifoka rivotra madio izaho sy ianao. Ny O dia ho an'le hoe once control, na ny fifehezan-teny. Tsy misy atao tafahoatra raha adika marimarina. Aoka mba hanao tsia eo amin'ireo zavatra ratsy rehetra, toy ny hoe ny sigara, ny toaka, ny kafe, sy rehefa mety ho ratsy izay mampiankin-doha asy ianao. Fa kosa aoka mba hiaina amin'ny antonony amin'ireo zavatra tsara rehetra izay omen'Andriamanitra asy ianao. Ny R indray ho an'ny hoe rest na ny fialan-tsasatra. Tena ilain'ny vatako sy ny vatanao ny hialan-tsasatra. Dia tsy inona izany fa lay amin'ny alalan'ny torimaso mamy. Aoka ihany koa ho lanjalanjaina ny abetsaky ny asa sy ny hamaroany ny torimaso. Ny W dia milaza zavatra anankiroa, dia ny water sy ny workout, na ny rano sy ny fampiasam-batana. Tena ilaina ary tsy azo atao tsinontsinona ny rano. Mila misotro rano 9 ka hatramin'ny 12 vera isan'andro raha te ho salama tsara. Ary koa mila manetsika ny vatana amin'ny fampiasam-batana isan'andro. Ohatra tsotra, mila mandeha tongotra fohy isika ao anatin'ny 30 minitra isan'andro. Ny A dia le hoe accepting God's will, na fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Anisan'ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ny fankatoavana ny tena sitrapon'Andriamanitra, ny finoana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra no tiana ambara. Mandany fotoana any am-piangonana dia ho hitanao sy ho tsapanao fa ho salama lalandava ny tenanao.
ny air dia ho amin'ilay hoe ring nutrition na ny sakafo ara-pahasalamana. Minana sakafo ara-pahasalamana, ialao ireo sakafo avoaka ny indostria isan-karazany, fa aoka izay tefona voajanahary no ilofosantsika. Ny D dia ho amin'ilay hoe daylight na ny hazavan'ny masoandro. Androany maraina dia samy nomen'Andriamanitra an'izany zavatra mahafinaritra izany na izana ianao araroty, fa nomen'Andriamanitra asy ianao zany mba hampitombo ny hery fiarovana ao amiko sy ao aminao. Noho izany ry sakaiza, aoka isika handroso miaraka amin'ireo torohevitra izay mahasoa, maimaim-poana, voajanahary nomen'Andriamanitra azy ianao. Terizo ho salama tsara ny vatanao tahaka ny niterizako ny vatako mba ho salama tsara. Amen. Andriamanitra ray tsara, misaotra anao noho izany torohevitra tsara indrindra izany. Meo hery manokana avy amin'ny alalan'ny fananao masina izahay mba hahafahanay miatrika ny olana rehetra, anisan'izany ny tsy fahasalamana eo anivon'ny tanan-dehibe misy anay. Aoka mba tena hiainanay ny torohevitra mahavondry rehetra avy amin'ny sitraponao, ka ho tanteraka aminay ilay fahasalamana tanteraka avy aminao. Donononay izany vavaka izany ny aran-Jesosy. Amen.